Izay ny amin'iny fa androany fa 7 volana Oktobra no andro maneran-tany ho an'ny postra. Anisan'ny mankalaza izany mazava ho azy ny postra malagasy izay orinasa-mpanjakana. Anisan'ny nahafantarantsika ny postra malagasy tany am-boalohany fandefasana ireny taratasy ireny amin'ny toerana lavitra. Amin'izao vanim-potoana izao kosa nefa dia fantaro fa efa mivelatra amina sehatr'asa marobe izany postra malagasy izany. Ho ampifitana andriana zavatra amintsika hoe inona avy ireo tolotr'asa misy amin'ny postra amin'izao fotoana izao, manahoana ihany koa ny amin'ny vinanasany amin'ny fanatsarana hoentin'ny mpitantana, hoentin'ny andriana zavatra maro eo amin'ny sarin'ny fanirikeliny momba izay. Nahazo lalana avy amin'ny commissionnaire agréé en douane na CAD ny postra malagasy, roa volana izay no misehatra amin'ny fomba fiasa io ny POMA. Io dia fitaovana vaovao na service vaovao ahafahan'ny postra miara-miasa amin'ny douane, ka ny mpiasan'ny postra ihany dia efa afaka manao déclaration douane ho an'ny entan'ny mpanjifa, fa tsy mila hoentina any amin'ny douane intsony. Ny mpiasan'ny postra ihany no manatanteraka ny dédouanement ny fitaovana rehetra alefa any ivelany izany na ny colis rehetra alefa any ivelany. Nahatratra 5 taona ny entana nanondra ny postra malagasy tany ivelany tamin'ny taona 13 niakatra izany raha oharina tamin'ny 12 izay 30 taona. Antony anavaozan'ny postra malagasy ny fomba fiasany, hoy ny minisitra Pia Delmotte Stéphanie nandritra ny fanamariana ny fankalazana ny andro maneran-tany ho an'ny postra. Manana anjara lehibe ny postra malagasy amin'ny fampandrosoana ny firenena. Ny fivoaran'ny teknôlôjia dia fitaovana manamora ny asantsika ary indrindra manampy antsika amin'ny fanatratrarana ny tanjona napetraka. Mahery ny 300 ny masovoan'ny postra malagasy manerana ny nosy ary mihoatra ny 200 ny Brown.